Iroso kosa isika ao anatin'ny tontolo ny finoana andraisantsika ny vahiny indrindra moa eto amin'ny fampalam-baovao amin'izao takariva izao dia tsy izay fa ramatoa fanjatsiana izay avy eo anivon'ny FJKM Ambohitsimeloka Ambohimanambola faly miarabanao izay madamo Fanjatsiana. Avy hatrany isika dia iroso ao anatin'ny vaovao moa izay vaovao eo anivon'izay hoe FJKM Ambohitsimeloka Ambohimanambola izay inona raha vaovao eo anivon'izay fiangonana izay. Ny vaovao zany dia fanentanana ny olona amin'ny fanatsarana ny fiangonana Ambohitsimeloka. Amin'ny fomba ahoana no anaovanareo an'izay fanentanana izay? Ny fomba anaovana ny fanentanana dia io zany mainga voalohany amin'ny fanatsarana ny fiangonana dia entanina daholo ny taranaka Ambohitsimeloka rehetra zany mba ho tonga amin'ny le 21 juillet zao anatitosa ny adidy sy ny andraikitra amin'ny fiangonana dia ataona zany izay rehetra nandray fahasoavana tao amin'ny fiangonana mba haneny finoana amin'izany fanehoana ny asa zany. Nahoana ny fandaharam-potoana amin'io fa 1 volana Jolay io zany hoe amin'ny alahady zao zany izay nahoana ny fandaharam-potoana sy ny lalana amin'io? Ny fandaharam-potoana dia ny komitiny fanatsarana no manatotosa ny fotoana rehetra dia izy fotoam-pivavahana amin'ny 5 sasany manomboka ny pasteur zany nandray anjara amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa ny sisa kosa dia ny komitiny no manatanteraka izany. Ankoatran'izay misy zavatra hoe ampiavaka an'izay hoe fotoana lehibe izay natao ho an-taranaka sy ny zanakam-pielezana ny 1 volana Jolay izay hoe misy zavatra fa hoe ampiavaka azy io ve? Io zany no ainga voalohany amin'ny fanatsarana ny fiangonana amin'izao fa 570 taona ny fiangonana izao dia fanentanana ny olona rehetra mba ho tonga sy handray anjara aneo amin'Andriamanitra ny finoana amin'ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fitiavana ny fiangonana. Ankoatran'izay kosa misy zavatra hafa ve na lamina hafa tsy ny madamo Fanjatsiana tsindriana ao anatin'ny izay fotoana amin'ny 1 volana Jolay izay? Amin'io zany dia ny fitombana ny olona rehetra zany mba ho tonga ny taranaka rehetra vao Ambohitsimeloka mba aneo ampahibemaso ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fitiavana n'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Dia izy ny fiara izay tatitra eo amin'ny Luxor Behoririka dia izy koa ny Ambohijatovo amin'ny valiny ny fiaingana dia ny frais dia atsasaky ny frais zany no alohan'ny mpino rehetrarehetra fa ny atsasany kosa dia alohan'ny komity. Ny lalana makany ambanivohitra moa dia efa vita zany fa tsisy atahorana mihitsy. Manahoana kosa ny lafiny hoe sakafo efa misy ve ny zavatra voahomana sa manahoana? Misy fialana etaeta izay efa voahomana ho an'ny mpino tsirairay avy zany izay karakarainay komity amin'ny fotoana io. Eny ary dia tiako marina kely fotsiny hoe ao anatin'izay hoe fanatsarana ny fiangonana izay misy ve zany ny valopy sa amin'ny alalan'ny inona no anatanterana an'izay hoe ezaka fanatsarana ny fiangonana izay? Misy ny valopy izay efa nizaraina tamin'ny taranaka tsirairay avy zany dia amin'ny fotoana io no hamerenana ny valopy isaky taranaka sy isaky ny izay nandray ny valopy rehetrarehetra. Eny ary dia misaotra indrindra ramatoa Fanjatsiana, misaotra anareo avy eo anivon'ny FJKM Ambohitsimeloka Ambohimanambola nampafantatra ihany koa izay vaovao izay dia mirary soa tompoko. Misaotra tompoko. Ao anatin'izay